Fanametrahana fitahirizam-boky numerika ny lycée Notre-Dame ao Mahajanga izay tafiditra indrindra ao anatin'ny tetikasan'ny filoham-pirenena era-Rajoelinarimampianina numérique pour tous. Namatsifisy ny ministeran'ny positra sy ny fifandraisan-davitra fa anatsara ny voka-panadinana ny fametrahana fitaovana manaraka ny teknôlôjia vaovao tahaka izao. Nahazo fitaovana informatika ihany koa ny lycée Philibert Tsiranana sy ny lycée teknika ao Mahajanga. Fanazavana. Anisan'ireo fanametrahana fitehirizam-boky numerika ny tao iosy manakara antanimbarinan-drina ny tao amin'ny ENAP Thomasina ihany koa izay tafiditra indrindra ao anatin'ny tetikasan'ny filoham-pirenena numérique pour tous. Ny ahafahana mampiakatra ny lentan'ny fahaizan'ny mpianatra malagasy no tanjona amin'ny tetikasa toy itony hoy ny ministry ny positra sy ny fifandraisan-davitra. Laharam-pahamehana ho an'ny fitondram-panjakana ny fanohanana sy ny fijerena manokana ny tanora. Androany tokoa moa zay nitsidika ny lycée Philibert Tsiranana sy ny école Charles Larionnel zay nomena fitaovana ny bibliothèque numérique. Io dia tafiditra ao anatin'ny projet présidentiel numérique pour tous satria filoham-pirenena era-Rajoelinarimampianina dia nataony vaindony raharaha mihitsy ary nomeny toerana manokana ny tanora ary voasoritra ihany koa zany ao anatin'ny fisandratana 2030 zay vina natolony ary efa nazavainy tamitsika. Reo dia toeram-pianarana any fanjakana fa izay mainty molany zany androany dia nanome ordinateur 10 sy tablette 10 sy imprimante mba ahafahan'ny ankizy reo zandry zay mandrato fianarana ato toy ny zahay tany aloha hitovy fahalalana amin'ny ireo zaza mianatra any ampitan-dranomasina sy manerana ny misy Madagasikara. Solosaina efa misy connexion internet miampy ireo fanaka miaraka aminy mandrafitra ny bibliothèque numérique akoatra ny lycée Notre-Dame Mahajanga. Nahazo fitaovana informatika ihany koa ny lycée Philibert Tsiranana sy ny lycée teknika ao Mahajanga. Dingany iray makany amin'ny fahombiazana ny fisian'ny tetikasa tahaka izao hoy ny ministry ny positra. Efa tonga ny 2016 dia ny filoham-pirenena era-Rajoelinarimampianina dia niteny aloha ny développement numérique ho atambatra amin'ny ministera io fa tsy fapetraka any amin'ny ministeran'ny économie. Ny antony dia napetrany tamin'izay Andriamato ministra mbola tany tanora ianao ato amin'ny gouvernemanta ka ny zavatra andrasako aminao dia mba hitodianao tanteraka amin'ny tanora malagasy. Izany indrindra no vinana tamin'ny fametrahan'ny filoham-pirenena era-Rajoelinarimampianina ny tetikasa numerika ho an'ny rehetra na ny numérique pour tous nanomboka tamin'ny taona 2012.